Ampatsahivana trano kosa ianao hoe tia-pamaranana ny vaovao amin'ny fivoahan'ny gazety mahazatra anao dia ny gazety soa izay ny laharana fa 470 no ivoaka eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao manomboka rahampitso hitondrana hatrany an'ireo lohahevitra samihafa miompana amin'ny lamaody sy ny torohevitra samihafa izay efa nasoanao hatramin'izay. Sign of time I lost my life. Toy isaky ny alakamisy farany volana dia manokana pejy 2 ho an'ny gazety Vali izay totosain'ny Avatsa UPM, ny gazety piseho isan-kerinandro Soa koa ho hitanao ato anatin'ity laharan'ity izany. Ny lamaodiny Soa amin'ity dia iompana amin'ny akanjo mariazy izay ahafahanao maka modely ho anao amin'ilay andro tokana. Mbola lamaody ihany ny mahakasika ny solomaso ny endrika lolo no entiny Soa aminao. Ho fanatsarana ny endrika amam-bika kosa izay tsy misaraka amin'ny fikojakojana ny fahasalamana rahateo dia anoloran'ny Soa ireo torohevitra momba ny fikarakarana ny volo. Ao koa ny mombamomba ny fampiasana ny talika amin'ny hoditra sy ny maro hafa. Tsy adinon'ny Soa ny mitatitra ireo vaovao farany mahavariana maneran-tany ka anisan'izany ny nitranga tany ampita-tany momba ireo olona voalaza fa nitsangana amin'ny maty. Ny pejin'ny nahandro indray dia ampahafantarana anao ny momba ny fampiasana ny levure ka hitondrana ihany koa ny karazana nahandro vaovao. Ny sehatry ny fanabeazana dia mila belarana ny fahataran'ny famindran'ny zaza. Ho hitanao kosa amin'ny fiteny frantsay ny tantaran'ny peratra fiancay sy ny peratra mariazy. Andindiny ihany ireo fa ao anatin'ny Soa laharana 470 sy 200 no ahitanao ireo lohateny maro samihafa izay ahaliana ny mpianakavy manontolo. Dia izay ihany koa ny mamarana ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy averina aminao vevety ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ny antomboka androany ny etsika ezaka vonjyaina ho an'ireo mponina any atsimo izay niaram-boina noho ny fandalovana ilay rivodoza Arona. Tsy farana moa ity etsika ity raha tsy ny asabotsy izao ka iantsona ireo malala-tanana sy tsara sitrapo rehetra. Raha ampitsy kosa ny fepitona farany iala ny Papa Benoît faha 40 tsy ho mpitondra intsony ny fiangonana katolika romana Pino ny Rahetsy Aramo no tonga nanatrika ny fisehoana farany izay nataony tamin'ity androany ity tao Saint-Pierre. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana indray no nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mame fotoananao raha ampitso amin'ny valoratra amin'ny tenako veloma tompoko.